Amara-paranatsika ny vaovao mahakasika ny taranjam-baolina kitra dia tsy nanadino ireo namany niara-lalao taloha tao amin'ny ekipan'ny BTM FC Tatsiraky Marcelin izay irakiraka tao amin'ity ekipan'ny banky ny Tatsapany Mokatra ity nandalo teto tanindrazana ny lehilahy tsy nanadino ireo mpiara-milalao taminy niara-ny faly sy niara-ny korana ary namerina ireo tantara nisy tao anatin'izany ekipa nanany lazan'izany ny alatsinainy atoandro teo teny 67 hektara. Toy ny fanao ny isaky ny mandalo eto an-tanindrazana dia tsy nanadino ireo namany niara-ny lalao taminy tao amin'ny ekipan'ny BTM FC Tatsiraky Marcelin. Ny alatsinainy lasa teo ary dia niona tamin'ireo namany teo eny amin'ny 67 hektara ity irakiraka tao amin'ny ekipan'ny banky ny Tatsapa Mokatra ity. Akoatra ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-misotro ary fiaraha-mifaly dia nampiavaka ity fionana ity ny famerenana ny tantara nisy ny aina natao anatin'ny taona maromaro tao amin'ny ekipan'ny BTM FC. Samy hita tena toerana avokoa ireo mpilalao tany amin'ny taona 20 niaraka tamin'ireo mpilalao zandriny ny alohan'ny narahava ity ekipa ity takandry Rafa, Dominique, Frank, Bemanana, Bakary, Nestor, Angelo, Yar, Coco, Artine. Nararotana moa ny fotoana nahitana ny Marcelin nanontaniana ny fahitan'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Tamin'izany ny lazany fa mahay baolina ny tanora malagasy fa mila famporisihana fotsiny. Baolina kitra zao ito Madagasikara hitako hoe misy fiovana zany amin'izao fotoana izao fa problema zany ny fahitako azy ny ekipa nasionala zany teneniny resaka motivation zany tena tsy ampy amin'ireo boekely ireo manambady mananjanaka mandoa fatrano le boekely ireo tsy menao motivation tsisy vola izy mieritreritra any an-trano tsy mahavita vola mena motivation ireo menareo vola meny zareo vola nao tapaka ary tongotra zareo reo mahavita vola misy résultat reo mena motivation. Tianao lazaina ve zany hoe afaka mitovy be tamin'ireny mpanao baolina rehetra professionnel na ekipa lehibe maneran-tany ireny malagasy raha hoe amin'izay am'izay aloha tsy fahitako azy tsy hoe tsika tsy mahay baolina fa zay tsy hitovy fa ny zavatra tokony ampiana zany inona tokony tenenina zany hoe tokony anao match international betabe tsika zany match amical ampiakatra ny niveau tsika eo koa ny zavatra tsy ampy amin'ny gasy zany amin'ny national le match amical tokony anao match amical betabe mihitsy amin'ny ampiakarana ny niveau zany. Anarotiny ihany ny fandalovana eto Madagasikara misy hatrany ny fihaonanao amin'ireo namana fahiny inona no tena hoe ao ambadik'izay zany fihaonan'ny fahiny moa zava-dehibe ny fifaliana mahita ny namana taloha piray miara-lalao ao koa ny fiarahana amin'ny mampirahala sy ny rehetrarehetra fifaliana zany tena zava-dehibe. Saivina fa ny taona 1970 ny ala teto tanindrazana ny Tatsiraky Marcelin nandeha ny lalao tany Italia. Mety isy ny fiaraha-milalao ataon'ireto mpilalao tranain'ny BTM FC ireto amerina ny fahiny amin'ity herinandro ho avy ity. Manomboka